Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemirahaba tsika ry havako malalatra tety alakamisy fa 12 ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Joba. Joba 3:30. Joba 3:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Joba 3:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary mbola niteny ihany alioka nanao hoe mandrenesa ny teniko ianareo olon-kendry ary mihaino aho, ianareo manam-pahalalana, fa ny sofina no mamantatra teny ary ny vava no manandrana hanina, ka aoka izay rariny no hodiny antsika ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika. Fa Joba efa nanao hoe marina saingy nisoron'Andriamanitra tamiko ny rariny, marina ny aho nefa ampandaingany aho, mahafaty ny zana-tsipika mitsangana mijatoko amiko na dia tsy manam-pahadosoana aza. Aiza moa no misy lehilahy tahaka an'i Joba izay manara-po amin'ny famingavingiana toy ny fisotro rano ary tonga namany mpanao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy, fa hoy izy tsy mahasoa ny olona ny mihavana amin'Andriamanitra. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lalina dia lalina ny bokin'ny Joba hoy isika Andray Amakina mazava ity boky ity satria boky izay voalohany nanazava ny dikan'ny fangirifirian'ny mpino eo amin'ny fiainana. Any amin'ny bokin'ny Deutéronomie mantsy talohan'ny bokin'ny Joba zany dia ny théologie deutéronomiste no ny ainan'ny olona. Iny moa no antsoina hoe théologie deutéronomiste. Mazava be ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:20 ny foto-teorenan'ny bokin'ny ny théologie deutéronomiste. Dia ny hoe rehefa manao ny tsara ianao dia tahian'Andriamanitra, rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra, ary rehefa miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ozona. Ny dikan'izany dia izao: matoa ny olona anankiray mandalo zavatsarotra, matoa ny olona anankiray misy zavatra mafy lalovany dia niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ary be dia be ny olona mbola tavela ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie na amin'ny théologie deutéronomiste rehefa manazava zavatra hoe matoa ny olona anankiray mijaly, matoa ny olona anankiray mangirifiry, matoa ny olona anankiray azo pahoriana, matoa ny olona mandalo zavatra mafy dia izao nanoty izy zay. Zay ny fototry ny théologie deutéronomiste. Ary matoa ny olona manan-karena, matoa ny olona sambatra, matoa ny olona milamina dia izao nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy zay. Zay ny fototry ny théologie deutéronomiste. Fa rehefa niditra kosa ny bokin'ny Joba zay nanazava manana hoe tsia, tsy hoe satria ny olona marina, tsy hoe satria ny olona tsara dia tsy voatery handalo zava-manahirana izy, tsy hoe satria ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo fifaliana foana izy, fa mety handalo fahoriana ny olona na dia marina sy mahitsy azy izy. Ny bokin'ny Joba no nampiditra izay fotom-pisaina izay vaovao hoe ny antsoina hoe fizahantsoetra. Ny testamenta vaovao mahafantatra ny dikan'ny fizahantsoetra teoriana ela, fa manomboka eo amin'ny bokin'ny Joba mazava ny dikany hoe fizahantsoetra, hoe tena misy fotoana lalovan'ny olombelona, lalovan'ny mpino ny zavatsarotra na dia marina azy izy. Ary tsy hoe zay rehetra mandalo zavatsarotra na zava-manahirana dia diso avokoa teo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny bokin'ny Joba. Amin'ity andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ity bokin'ny Joba ity ara dia misy lafiny ataontsika hoe fampianarana moa resahantsika an'io, misy lafiny fampianarana ataontsika hoe théologie telo izay resahany Elio eto. Tsara na manamarika fa Elio zany a dia tanora izay nitsofoka teo anelanelan'ny ady hevitra ny fanaovan'ny Joba sy ireo namany telo lahy Elifaza, Bildad ary Zofara. Elifaza sy Bildad ary Zofara zany dia resaka tamin'ny Joba nanazava ny hoe
ijoba dia tokony heritreritra satria ny fitaovana toem-pelantanany Elifaza sy Bildada ary Zofara de ny teolojia deutéronomiste. Zany hoe matoa ianao ry Joba mijaly, majanaka, rava fananana, marary de zao nanota ianao. I Joba kosa tsy nanaiko hoe nanota, tsy hitako zay fahotako i Joba. Ary de nandresy lahatra izy telo miraharaha reo, nandresy lahatra momba ny fahadisoan'i Joba. Fa teo anelany teo kosa no niditra Elio. Elio zay tanora fanahy zany ary miteny ity teny ity manao hoe mandrenesa ny teniko ianareo olon-kendry. Somary maherihery setra ihany ny fiteniny Elio, tanora Elio, ary somary niary fahatezerana mihitsy aza ny fitsofoany Elio atsehatra tamin'ny diadevitra ny fanaovan'i Joba sy eto namany telo reto. Teo izy mandrenesa ny teniko ianareo ry olon-kendry ary miainoa ianareo manam-pahalalana. Io amin'ny teny latina la ifihetsika nataony Elio amin'ny teny latina na amin'ny fampianarana teolojia la antsoina hoe fides quaerens intellectum, zany hoe fampiarahana ny saina sy ny finoana. Ny dikany teny hoe mandrenesa ny teniko ianareo, miaino ianareo. Dia Elio zany te hitaona azy telo mirahalahy miaraka any Joba hoe aoka amin'ny fanazavana ataonareo de zao aza sarahana ny finoana sy ny fahazavan-tsaina, ny foi sy ny raison. Aza sarahana mihitsy amin'ny finoanany hoe finoana amin'ny fanarahana, ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra ho Elio de zao tena tsy afa-misaraka mihitsy ny finoana na ny saina sy ny finoana, na ny fahalalana sy ny finoana, na ny siansa sy ny baiboly. Zavatra tsy misaraka ireo raha amin'ny Elio. Takatritsika ny sitrapon'Andriamanitra ho Elio rehefa tsy sarahantsika ny saina sy ny finoana, tsy sarahantsika ny baiboly sy ny siansa raha zay raha azo ilazana azy. Tsy zavatra mifanohitra koa ireo raha vakina amin'ny teolojian'ny Elio eto. Saingy marina ny teolojian'ny Elio eo amin'ny lafiny hoe mitaona ny mpino izany eto izy apiasa ny finoana, apiasa ny saina. Satria ny baiboly de vakina, ny baiboly na ny ten'Andriamanitra de vakina, de mila saina mieritreritra zany eo am-pamakiana azy. Saingy ny zavatra lazainy de mitaky finoana na vakina amin'ny finoana. Noho zany de tsy afa-misaraka mihitsy amin'ny fiainana kristianina, amin'ny fomba fijery kristianina, ny foi sy ny raison ho Elio eto, na ny finoana sy ny saina. Ary dia amin'ity kosa nefany amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy dia misy indray karazana fomba fijery izay mandrakity iainan'ny olombelona antsoina hoe théodicée. Ny antsoina hoe théodicée dia ao anatin'ny sampam-pahalalana kely ao anatin'ny fianarana teolojia, ny antsoina hoe théodicée zay sampam-pahalalana miaro ny famindrampon'Andriamanitra, miaro ny fahatsaran'Andriamanitra, manoloana ny ataotsika hoe ny zavatra tsy mety, manoloana ny fisian'ny ratsy eto amin'izao tontolo zao. Zany hoe ny théodicée de zao sampam-pahalalana novokarina mba hanazava fa na misy ratsy ary eto ambonin'ny tany de zao Andriamanitra tsara. Ary io moa hitantsika mandrakariva mamaly le fanontaniana hoe fa nahoana no Andriamanitra tsara fanahy, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra indry, Andriamanitra fitiavana, ko nahoana ary mbola misy ady mifamono, nahoana mbola misy karazana fifamonoana, karazana herisetra finoan'olona faharavan'ny tontolo iainana, nefa Andriamanitra tsara. Fa nahoana Andriamanitra no mangina fotsiny, nahoana Andriamanitra no mitenenina hoe tsara nefany be de be mamela ny ratsy hanjaka. Dia ny théodicée ny mamaly an'izay. Ny théodicée zany le sampam-pahalalana manao hoe tsia, Andriamanitra tsara. Fa ny ratsy kosa de zao tsy Andriamanitra nanao azy, fa ny olombelona nanana fahafahana, ny olombelona nomen'Andriamanitra fahafahana hisafidy. Zay le antsoina hoe libre arbitre. Nomen'Andriamanitra fahafahana nisafidy ny olombelona, nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy ankalalana ny olombelona de zao zay ny mahatonga ny ratsy.
tsy Andriamanitra nanao ny ratsy fa satria ny olona no menana safidy de ny safidy ny anao ny ratsy izy ary satria ny safidy anao ny ratsy izy de zao ny vokatra le ratsy ataon'ny olona iny de ratsy hatrany. Mazava ny teny Elio ihany no manazava an'io amin'ny andiny 1:1 am'ty mofinainy ity manao hoe fa ny nataon'ny olona ihany no ampanidiaviny azy. Zany hoe ny zavatra ratsy nataon'ny olona ihany no miteraka ny ratsy. Io ratsy ataon'ny olo io zany de tsy miteraka zavatra tsara akory fa io ratsy ataon'ny olo de niteraka ratsy ihany. Azay no mahatonga ny faharatsiana miodikodina tsy mety miala eto raha amy teolojiany Elio eto. Arak'izany dia raha mamerina mamaky ity fanazavany Elio any Job ty tsika dia mamoaka lavikevitra zanak'evitra roa mazava tsara na hevitra roa mazava tsara. Voalohany de zao Elio miaro an'Andriamanitra, miaro ny fahatsaran'Andriamanitra. Miaro ny fahatsaran'Andriamanitra Elio, saro-piaro amin'ny fahatsaran'Andriamanitra Elio. Satria Elio dia masaka ao anatin'ny sainy lay teolojia deutéronomiste zay matetika iainantsika rehefa rehefa miresaka amin'olona de ka mahita olona vomafy amin'ny fiainana indraindray na mandalo zavatsarotra de indraindray tsika miazakazaka manao hoe misy zavatra tsy mety mihitsy nataonao mibebay ianao fa matoa anao mandalo zavatsarotra misy ratsy nataonao matoa rava ny asanao matoa anao lozan'ny olona matoa anao zao misy ratsy nataonao mihitsy fa mandiny tena ianao fa matoa zao ny fiainanao de misy ratsy nataonao mibebay ianao matetika de izay ny fijerintsika zay fijery teo deutéronomiste tsotra fotsiny zao tahaka ny fijerin'ny Elio tahaka ny fijerin'izy telo mirahalahy Elifaza Bildada ary Zofara. Ary dia tsy diso akory isika raha ohatra ka miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra. Tena adidiny mpino mihitsy ny miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe mandritry ny adihevitra ataontsika dia tokony amy resatresaka ifanaovantsika amy namantsika amin'ny antsoina fitoriana ny filazantsara de zao fanambarana ny fahatsaran'Andriamanitra. Filazana ny fahatsaran'Andriamanitra. Hitatsika ao amin'ny bokin'ny Salamo matetika izany, hitatsika misehatra maro samihafa ao amin'ny soratry Paoly, soratry Petera de miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary zay tsy tokony adonona mihitsy raha ohatra ka mijanona tsara ao atsaitsika ny fotom-pisainana réformé dia azava tsara amitsika fa ny teolojia zay réformé de ny hoe tsara Andriamanitra ka omena voninahitra izy, mahana fahefana feno Andriamanitra mitantana ny fiainantsika afa ny fitantanan'Andriamanitra de zao tsara mandrakariva. Fa raha misy ratsy milalovantsika de zao tsy vokatry ny planin'Andriamanitra akory fa Andriamanitra tsy mandamina zavatra ratsy, tsy mandahatra zavatra ratsy fa mandahatra ny tsara ho an'ny fiainan'ny mpanompony. Fa raha misy zavatra ratsy lalovan'ny mpanompony na io fizan-toetra na io vokatry ny safidin'ny olona am'ilay antsointsika hoe libre arbitre na fahafahana amy safidy fotsiny zao. No zany dia tena adiditsika mihitsy amin'ny andavanandrotsika na tsy atao hoe adidy ara fa antom-pisiditsika mihitsy amy maha kristianina tsika ny mitanisa ny miresaka ny manazava ny fahatsaran'Andriamanitra, ny famindrampon'Andriamanitra. Zay ny voalohany asehony ty valitenin'ny Elio ity. Fa ny faharoa de zao ny fahasarotam-piaron'ny Elio ka tehiteny amin'ny ampiaino azy izy fa tsara Andriamanitra de zao nitarika indray ny fanaratsiana ny Job, nitarika indray fitsarana ny Job. Ary mafy be mihitsy ny fitsarana Elio any Job eto. Hoy izy 1:7 aizany misy lehilahy tahaka ny Job izay manara-po amin'ny famiga vingana ary tonga namany mpanao ratsy. Fa hoy Job 1:8 tsy mahasoa ny olona ny miavana amin'Andriamanitra. Taiza ho aizy Job no niteny an'io teny io, taiza ho aizy Job no niteny an'io teny io. Hitatsika ihany marina fa any Job 7:20 misy tenin'ny Job zay mametry ampanontaniana tahaka zany. Fa izao no tsarainy Elio ho diso Job eto. Elio zany eto de tea nitrikitrika tao an-tsainy Job na hoe enao ratsy fanahy, notsongainy Elio mihitsy ireo teny vitsivitsy na teny tenen'ny Job mba hanamelohana any Elio, mba hanamelohana any Job. Nomelohiny Elio zany, notsarainy Elio Job.
ary dia toy ny nalety kely io mihitsy tao anatin'ny joba ny vomaika nyratra ny joba vomaika no tsindriny ely io mafy mihitsy enao de namany-panota enao manara-po amy famindravindrana enao manamary tena fotsiny enao mampandainga sy ny sisa rehetra dia eo ely io zany dia nanamafy ny tenin'izy telo mirahalahy namany joba zay hitatsika ny toyny fa nobedesin'Andriamanitra hoe tsia tsy joba ny diso nareo ny diso ny tsara ny joba na nameloka ny joba fa tsy azonareo ny dikany hoe fiza antoetra rehavako ndraindraiky io isika rehefa miaro an'Andriamanitra ndraindray lasa manameloka olona ny fiarovana ny filazantsika ny fahatsaran'Andriamanitra tsy voatery hiteraka ny fandrandratsika ny hafa ny fijorotsika hitory ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy voatery mitondra atsika ho any amin'ny fitsarana na fanamelohana ny hafa rahaitsika ataovy hoe ndraindray amin-davanandro tsika mampahery olona azo pahoriana tsika ohatra salamjoba de ndraindray tsika rehefa mampahery olona ka mahita olona mitomany mafy ndraindray mahita olona mitomany mafy ao anatin'ny ranomaso mamoy zanaka na mamoy reny na mamoy avatina na mamoy zanakatiana de ndraindray tsika rehefa mampahery azy reny de zao ndraindray toy ny manome tsiny ndraindray manao fa ianao ve tsy mino hoe aiza ny finoanao fa nga ianao tsy mivavaka fa nahoana ianao ny kely finoana aiza ny mahampino anao aiza ny mahakristianina anao ndraindray ny fomba fampaherizantsika olona tahaka zany ianao ohatrany toy ny milazatsika hoe tsy zon'ny olona ny mitomany tsy zon'ny olona ny malahelo tsy zon'ny olona ny miresaka amin'Andriamanitra sy mitaraina amin'Andriamanitra mihitsy aza Jesosy ataony azy fijaliana de niteny tamin'Andriamanitra aminao hoe fa nahoana moa ny tena afoy ahy ianao mametra-panontaniana Jesosy hoe zangy nangataka taminao Andriamanitra raha mba azo atao esory amiko ity kapoaka ity nefa kosa tsy manery anao fa ny sitraponao no aoka atao fa tsy ny sitrapoko de eny amin'ny azo fijaliana Jesosy nikikika ny filazany tsara azy hoe nahoana ny te mahafoy ahy ianao tsy hoe nanome tsiny an'Andriamanitra akory Jesosy raha miteny an'izany teny zany fa milaza ny fanekena ny fangery firiny izy ary milaza taraina vokatr'ilay fangery firiny ary mety mpitranga mihitsy zany amin'ny fiainan'ny olombelona rehefa misy olona marary rehefa misy olona azo pahoriana tahaka ny joba mamoy zanaka mamoy zava-tsarotra de zao mametra-panontaniana mihitsy ary zon'izy reny ny mitomany zon'izy reny zontsika azo pahoriana ny mitomany fa tsy azotsika atao zay pampahery kosa ny manome tsina re manome moralina isika efa nahoana ianao ny kely finoana nahoana ianao ny zao nahoana eny marina fa mampahery isika saingy ny fampaharezana hoentitsika tsy tokony ho tahaka ny ataony Elio raha milaza ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny fahorian'ny olona isika de tsy midika mihitsy hoe hitsara ny namantsika fa ndraindray lasa mpitsara isika lasa ndraindray tsara le olona efa azo pahoriana isika ndray mbola mitsara azy hoe anao inona zay anao kely tsy azoko itomany ianao inona foana ny vavahany isan'alady inona ny amakina ny baiboly io inona ny zao fa nahoana ianao ny mitomany foana tena zon'ny olona mihitsy ny mitomany na ny marimarina kokoa nataon'Andriamanitra irotsaka io ranomaso rehefa ao anatin'ny fahoriana Jesosy ange nitomany Jesosy ange nipatrapatraka toy ny rano dinitra ny filazantsara azy no zany mahaiza mampahery raha manao teodicée ianao zany hoe raha milaza ny fahatsaran'Andriamanitra na de ao anatin'ny fahoriana azy ianao te hitory ny fahatsaran'Andriamanitra na de mahita ny fahalovana azy ianao de teteny manao hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa satria zany de teodicée ny salamy 3:20 ny Romanina 3:20 ny Isaia 3:20 ny Isaia 3:20 zany de teodicée daholo hoe manazava ny fahatsaran'Andriamanitra na de ho aza ny faharatsiny eto am'izao tontolo zao de zao mitandrina kosa mba tsy hanameloka ny hafa mitandrina mba tsy hitsara ny hafa mitandrina mba hijoro pampahery mandrakariva fa tsy ho mpanameloka Andriamanitra mitona anao hilaza ny fahatsarany fa tsy mitona anao kosa hibanjina ny hitsara na hanameloka ny olona ao anatin'ny fizantoetra
hanameloka ny olo tsy fa mba ho pampahery ny olona ao anatin'ny fizaham-toetra. Ny tompony hainao fahendrena sy finoana mba hahafahany namanao ahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra na de ao anatin'ny fahoriana sy ny zavatsarotra azy izy. Engan'ny tompo amenao fahazavan-tsaina mba ho pampahery mandrakariva ianao fa tsy ho mpitsara. Engany amen'ny tompo fahazavan-tsaina ianao satria betsaka ny olona zay mandalo ratrapo, mandalo zava-manahirana na de tsy ny safidy an'izany ary fa vokatry ny herisetra na vokatry ny toejahatra maro samihafa, de enganenao ho fantsona ho pampahery, enganenao ho fantsona ho pampitraka ny olona, enganenao ho fantsona mitona ny olona ahita ny fahatsaran'Andriamanitra na de ao anatin'ny zavatsarotra aza ireny olona ireny. Ivavaka sika tompo am'izao zay no ny amin'ny soratra masina izay manefy ny sainay atsiary fa ianao de tsara. Ny fahafahana zay nomenao anay no tsy hainay ny mitantana azy. Izahay no tsy mahay mitantana ny fahafahana nomenao anay ary vokatry ny fahotana de manjary mpanimba zavatra izahay. Tsy mba anay ny lalàna an'izay ny fitondranao ny zavaboary ka manjary simba ary rehefa simba de manimba ny fiainan'ny mpiarabelona. Tompo mangataka aminao zahay, ataovy mahita ny fahatsaranao, ataovy mitory ny fahatsaranao ary me fahazavan-tsaina sy finoana amin'ny toetra tsara ahatakatra ny fomba fitondranao. De tahi tompo ny tontolo andronay, ho tontolo andro ahaizanay mampahery ny hafa, ho tontolo andro ahatakaranay fa tsy misy kisendrasendra akory eo amin'ny fiainanay fa fahatsarana ny lamina petraka ao. Saingy raha misy ny sarotra, raha misy ny ratsy lalovana de tsy laminao zany fa ny fahotana, saingy azonao atao ny mandamina zany ahasoa anay raha tianao zay. E mampahery anay tompo makivaky ny tontolo andronay an'io, de herim-panahy, herin-tsaina, fifaliany zahay hiatrehanay ny asanay isan'andro. Aoka napaka ao am-pony mandrakariva ny fiadananao Jesoa. Amen.